Rava tompoko lasy tompoko vavy asaina ampanajana ianao anaraka ny vaovao-an-tsara hatramin'ny farany amin'ity atoandro ity. Ny 80 isan-jato ny asa fanamboarana ny lapan'ny tanàna etsy Analakely no efa vita amin'izao fotoana izao, vola mitetina 7 miliara ariary no entina anamboarana izany trano izany, ary ny 9 miliara ariary no efa mihodina ao amin'ny trano izay hitantsika amin'izao fotoana izao. Vola mpanjakana ranoray moa no anamboarana izany, ary fantatra fa everina amin'ny volana Mey taona 12 no anokanana ity Hôtel de Ville etsy Analakely ity. Ny andinindiny izay miaraka amin'ny lanto malala rasata. Manara-penitra ny trano misy rihana 3, ny tranony tanànan-Antananarivo, ahitana ny bureau ny filan-kevitra munisipaly tanànan-Antananarivo, ny bureau maritry ny filan-kevitra munisipaly, ny bureau ny ben'ny tanàna, ary ny bureau ny mpiara-miasa amin'ny akaiky sy ny teknisianina. Ny zava-dehibe dia azo andraisana vahiny malakaja ao amin'ny antsoina hoe grand salon d'apparat. Hatreto dia vola 9 miliara ariary no efa voalota amin'ny 7 miliara ariary izay sara ny fanamboarana, ary piasa 700 no manatanteraka ny asa. Matsimbona dia mifanjaka eto Malagasy miampy ny fanomezan'ny manana-tanana ary ny amintsika dia zavatra mampirapiratra endriky ny tanàn'Antananarivo sy ny voninahitra. Ny 5 Desambra izao no hanomboka ametaka ny tafo ny orinasa Vima. Hatreto dia ny 80 isan-jato ny asa no vita hoy ny tompon'andraikitra. Volana Desambra zany zao ny voalohany fizaran'ny voalohany 60% zany fitambarambean'ny travaux izay vita amin'ny volana Desambra zay. Trano amin'ny fanarahana dia rehefa mitafo izy miaraka miasa amin'ny anatiny an'izay satria tonga zao ny fahavarana. Vita tanteraka amin'ny beton armé ny atitrano sy ny ivelany. Izao no sariny lapan'ny tanàna rehefa vita. Ny volana Mey 14 kosa no andraisana ny fahavitany asa tanteraka amin'ny fomba ofisialy. Ny zavatra isy aloha dia iova be mihitsy ny ety amin'ny arabe ny faleovatena rehefa tafapetraka ny Hôtel de Ville eto Antananarivo. Mbola mahakasika ny tanàna Antananarivo renivohitra izay ihany dia tsy azo atao intsony ny mivarotra eny amoron-dalana, indrindra ny manodidina n'Analakely iny, hoy ny PDS Edgar Razafindrava. Nambarany moa fa ezahana hatrany ny hanomezana fahatsarana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Mbola ilanto malala rasata ihany. Araka izany dia anara-penitra ny manodidina ny lapan'ny tanàna, ezahana koa ny anaben'ny mponina amin'ny fanarahan-dalàna hoy ny lehibe ny délégation ny tanàna Antananarivo. Atao fotoana foitsy dia tsy maintsy asiany daholo eto amin'ny manodidina ny anty Hôtel de Ville ity, izay efa nanomboka moa hitanareo fa nanombotsika tamin'ny fanadiovana ny avenue de l'Indépendance, satria dia tsy mety tokoa moa fa ranona tsarainy no atao famarotana toka fanaovana zavatra tsy tokony fanaraka amin'izany hoe zaridaina izany. Efa misokatra hoy ny ben'ny tanàna ny tsena namontana, saingy mbola ezahana hatrany hitadiavana vahaolana eo amin'ny fametrahana tsena manara-penitra ho an'ny vahoaka n'Antananarivo. Fa manomboka amin'ny fomba ofisialy androany taom-pianarana 7 antsika eto Madagasikara. Any Morondava no anatanterahana lanonana ofisialy amin'izany amin'izao ora itenenana izao. Voninahitra ny lanonana any Antoerana, ny filohan'ny teteza mita Andry Ratana, ary any Antoerana koa mazava ho azy ny ministra ny fampianarana. Arantsika eto ihany amin'izay vaovao izay rehefa tonga ny solotenanay avy any Antoerana fa vaovao mifandraika amin'izay fampianarana izay ihany dia vokatry ny fiara-miombonantoka teo amin'ny commune ambanivohitra Sabotsina Mehana sy ny ONG Sekoly ny Masoandro avy any Frantsa nahavitany CEG iray ao lazaina eny Avaradrano 80 tapitrisa ariary ny vola nanamboarana ity CEG ity. Lanto malala rasata. Mahazaka mpianatra 700 ty CEG vaovao eto lazaina Avaradrano ity, ahitana efitra.
isan'ireo andrato fianarana eto ireo mpianatra afaka CEPE misy 5 tamin'ity taona ity. 10 tapitrisa ariary nanamboarana azy ity fanampiana avy amin'ny ONG Sekoly Masoandro avy any Frantsa. Vola mitetina 5 tapitrisa ariary kosa natolotry ny ministry ny fanajariana ny tany anamboarana ny trano fivoahana sy ny trano iasan'ny tale-tsekoly sy ireo mpampianatra eto amin'ity CEG ity. Nandritry ny tiabarin'ny fandimbiasany nilazany ministra fa maro ihany koa ny asa notoanan'ny fanjakana vita taty amin'ny faritra Avaradrano, isan'izany ny fanamboarana ny bron commune mitetina 10 tapitrisa ariary. Voaresaka ihany koa teto ny lafin'ny politika. Zay tsy miady nitsanganan'io mangana miankina na hoe nitsangany farany fahelany fa nilanay dia gouvernementa nitondra sy hitondra filaminana eto Madagasikara ary tandrony ny tombotsoan'ny olona rehetrarehetra. Tonga nitokana ny sekoly teto Avaradrano moa ny filohan'ny ONG Sekoly Masoandro Ramatoa Viviane Thierry. Efa miresaka fahazona sekoly izay ihany isika dia nitokanana ihany koa ny sekoly maromaro tao amin'ny faritra Matsiatra Ambony tao amin'ny televiziona malagasy ny Fianaratsoa no nitatra amintsika ny Antsipriny. Nahazo efa nitelo vaovao fianarana ho an'ny préscolaire sy ny fanabeazana fototra ny collège normal Loterana Masombahoaka. Tamin'ny taona 7 sy 700 no niforona n'ity collège ity ary ny taona 7 sy 700 no nahazo ny alalana fisokafana ka école primaire indigène mixte no anarany tamin'izany ary nisy ny classement zazalahy. Ny taona 15 sy 700 no nisy ny ambaratonga faharoa ary nanomana ny CAE nanomboka tamin'ny taona 20 sy 700 ary dia napiditra ny fampianarana teknika ny taona 2000. Trano natokana hianarany ankizy madinika moa ity nitokanana ity. Anaovan'izay hatafita ny zaza malagasy rehetra ny sekoly ary niantsony fanjakana ny firaisan'olonantoka ny privé izy ity dia niasa tamin'ny FLM Foiben Luterana zany sy ny fanjakana norvégiana ireo rehetra nandray fitenenana tamin'ny kabarin'ny fandimbiasana nandritra ity fotoana ity dia samy nanasongadina sy nidera niezaka vita ny collège normal Loterana Masombahoaka tamin'ny fampitomboana ireo sampam-pianarana misy ao aminy. Fianaratsoa Bela Klasy voaporofo tokoa izany taty amin'ny commune Lakamisina Amboma amin'ny district Lalangina faritra Matsiatra Ambony. Sekoly fanabeazana fototra Anina be izao no indray nitokanana tao anatin'ny iray andro. Vokatry ny fiaraha-monezaka tao amin'ny vahoaka sy ny FRAM ary ireo mpanabe sy ny tale-tsekoly ary ny fokotany sy ny commune ao amin'ny Lakamisina Amboma ireto zava-bita ireto ary fokotany 4 no nahazo tombotsoa tamin'izany. Ny trano-tsekoly 2 hafa kosa dia azo avy amin'ny fanampian'ny ONG Akamasoa izay tarihan'ny Père Pedro. Ity farany izay efa nahavita fotodrafitrasa marobe tokoa taty amin'ny commune Lakamisina Amboma. Tamin'ny lahatenin'ny fandimbiasana no tondran'Andriamatoa ben'ny tanàna ny etaeta ny commune ho anambarany tamin'izany fa vita ireo sekoly ireo fa kosa tsy ampy ireo table banc ianaran'ny mpianatra. Nangataka moto ihany koa izy ho an'ny chef zap anatsarana ny asa ary ordinateur ho an'ny lycée. Ny talepatry ny fanabeazana no nitondra ny teny nisitry ny fanabeazana ary niderany herim-po nananandreo vahoaka ao Lakamisina Amboma amin'izao ezaka ataon'izy ireo izao amin'ny fitsinjovana no avy ny taranaka. Noho izany ho izy dia hanome fitaovana toy ny taolana ny ministera hanampy amin'ireo trano-tsekoly 9 hafa mbola eo an-dalam-panamboarana amin'izao fotoana. Nomena table banc zato ihany koa ny Cisco ho tsinjaraina amin'ireo sekoly ary mpampianatra sivy izay avy amin'ireo mpampianatra enseignant semi spécialisé navoaka farany teo. Ary mbola azo ordinateur ihany koa ho izy ny lycée na Lakamisina Amboma. Fa anambaran'Andriamatoa lehibe ny faritra Matsiatra Ambony teto kosa ary fa dia fahasoavana taky adidy ny sekoly vita eto izao. Koa ny tanjona ho izy dia ny anabeazana ny kolonga ho olo-pirenena vanina ary dia ho jerena akaiky ho ihany izy ny ahafahana mandrindra ny fiaraha-miasa amin'ny talen'ny fanabeazam-pirenena anatsarana ny asa eo amin'ny lafin'ny fampianarana aty amin'ny faritra Matsiatra